fa naresaka kosa tao ambanja satria nototosaina ny herinandro teo ny fanamasinana ny évêque avy ny diocèse ny ambanja dia tsy iza izany fa ny monseigneur Donatien Francis Randriamalala ny tarika ny fotoana nandritra izany moa ny monseigneur Thomas Grisa nonce apostolique eto Madagasikara izay solotena ny Papa Ray Masina eto amintsika Arony Rindratsary mandidina izay. Évêque fahadimy izay notendrena hiasa eo anivon'ny diocèse n'Ambanja ny monseigneur Donatien Francis Randriamalala tamin'ny taona 2026 no nananganana ho préfecture apostolique antsifaritra ity izay naraka tamin'ny nosy Mayotte sy nosy Comore. Tsy nisy évêque teto nadritra ny telo taona mialoha izao fanendrena ny monseigneur Randriamalala izao. Notontosaina ny herinandro teo amin'ny kianja munisipaly ny fanamasinana azy eo amin'izany toeran'izany. No andraisako ampanetreteny niraka mpanaoviny fiangonanay eto amin'ity diocèse ity koa sitrakareo ve nianavao ny tokony menareo fahiny teo anatrehan'ny évêque sy ny vahoaka an'Andriamanitra sitrakakoa ho tena mpanompo mahatoko marina ho an'ny Kristy mpisorona fanafahamperana ary tondratsika any amin'ny Kristy hany loharano mpamonjena. Eto dia manome toky satria nahazo ny fahasoavana ny rahantsika nena teo tsy zao raiky voasiny tsy zao raiky tsaratsoro fa tsika tsy aby koa miara mifanolotanana isika miara mamindra miara mandray ny atety rehetra anteny zanahary amintsika ka isolareo vonana sakoa papareo sakotsika jiaby. Nitarika ny fotoana tamin'izany ny monseigneur Thomas Grisa nonce apostolique eto Madagasikara izay solotena ny Papa Ray Masina miasa sy mipetraka eto amintsika. Ity no fitsidiana sy lanonana voalohany nataony teo anivon'ny diocèse taoriana nendrena azy sy natongavany teto Madagasikara. En tant que pasteur de ce diocèse, sois proche de Dieu, de tes prêtres et de ton peuple, comme le pape François nous l'a rappelé pendant son voyage apostolique à Madagascar. Proche de Dieu dans la prière, car le premier devoir du pasteur est de prier. Sois le bienvenu dans le collège épiscopal dont tu fais partie dès aujourd'hui et dans lequel tu prends ta part de responsabilité pour l'Église universelle en communion hiérarchique avec l'évêque de Rome, chef du collège épiscopal, et avec tous les évêques du monde entier. Comme Saint Paul est le souci de toutes les églises, car le ministère épiscopal est un ministère en communion avec ceux qui exercent ce même ministère, annonce un même évangile, préside les mêmes sacrements. Toutes mes félicitations. Nisolotena ny filoham-pirenena malagasy ny Premier ministre Tsay Christian ka nitondra teny sy hafatra avy tamin'ny filoham-pirenena. Amin'ny anaran'ny Andriamatoa Filoha Républicaine Madagasikara, Andriamatoa Andry Rajoelina, no itsoroko eto niany ity. Miaravanao na fitram-panjakana zay jiaby Monseigneur Donatien. Ary mitalao ny fahasoavan'ny tompo tokoa amin'ny fandraisanao zao adidy sy andraikitra izy io ty avita tsaka sy andavany ny adidy napetraky ny fiangonana aminao ary indrindra andrabe atrany ny vavanasa zay napetraka ny ray aman-dreny ampanay ny ray ny Pape François. Zava-dehibe tokoa amin'ny fitram-panjakana ny fiaraha miombono fiarahana misalay amin'ny fiangonana. Ainga vaovao tokoa ato anatin'ny diocèse n'Ambanja ny nahafahantsika manana évêque vaovao. Tarafitsika amizay ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsiraidraiky, ho an'ny ankonatsika, ho an'ny fiarahamony misy atsika, ho an'ny firenenantsika satria misy fanantenana ary tsy
lavitra izay fanantenana zay ny zavatra misy ny any ity satria zay ainga vaovao zay dia ho raisitsika ho ainga vaovao ho an'ny firenena manontolo koa. Mialohany nanendrena azy ho évêque Anambanja dia niasa nandritry ny taona maro tany Morondava ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Nifampitaona ao Mahajanga ihany koa ny mpino katolika amin'ny 12 ny volana febroary 2024